tany amin'ny Fatranalamanga no nitondranay ianao farany herinandro teo. Hitsidika ny fatra vakina karatsika amin'ity herinandro ity aty amin'ny distrikina Antsirabe faharoa ka ny commune Ambohidrandrina no hitondranay ianareo indray. Mba jereo e. Raha ohatra izao dia voalohany hoe Ambohidrandrina voalohany indrindra teo dia mitady an'io faritra io mitady faritra dia ao Ambohidrandrina zany. Dia inona zany tonga le Ambohidrandrina? Misy faritra lehibe tao dia tao aby voalohany ray aman-dreny rehetra dia rehefa ateo ny saratsaraka satria nitery ny tanàna dia andao sika hoe io dia misy dadabenay dia mifindra eo ambony antsinanana akatao eo izy ro mifindra fa hoe tery ny tanitsika atria nodidiny miady tana hoe ire ambony antsinanana fa tsy hipetraka eto fa angataka tolodrano dia meny dia eo iray izy. Dia zay Ambohidrandrina. Dia eto zao aninona eto? Fa manjaka voasina eto a. Manjaka voasina? Tinanay na tonga le manjaka voasina? Natonga azy a taloha takary voasina dia ireo tolotaré moa mahitahita dia ty atao manjakary voasina moa asa atao voasina samy manana hady voro io dia samy miatony firenena satria firenena nandavaka niny hady manodidina iny fa tsy alay akory a firenena maro hoe atreto amin'ny hoe provoasina Antananarivo zany nangady amin'ireny raha azonao tsara provoasina nangady azy fa tsy hoe distrika tsy mahavita azy fa provoasina hay. Dia toy izay indray no masaka azona roso taty amin'ny commune ambanivohitra Ambohidrandrina faritra vakina karatra. Andeha hitsidika faritra hafa eto Madagasikara indray tsika amin'ny manaraka. Velomindray ary tompoko.